eto ihany koa dia isorana ny namana Zakinora Kotomanina sy Laza izay napita ny vaovao avy any Fianaratsoa. Mbola iresaka ny ekipan'ny LGK ihany tsika na dia resy ary izy ireo dia ny alohany ny lalao famaranana azo lazaina hoe famaranana tamin'ity androany ity dia nisy ny fampisehoana ny fiara vaovao an'ity ekipa ity izay manaraka ny fivoaran'ny baolina kitra toy ireny any ivelany ireny toy ihany koa ny fizarana fitaovana ho an'ity ekipa ity. Ny sabotsy tolakandro mialohan'ny netrehan'ny ekipan'ny LGK plus ny andro faran'ny poule des as ny fiadinan'ny tompon-daka ny Madagasikara taranja baolina kitra na ny THB Ligue des Champions dia nisy ny fanolorana fitaovana avy amin'ireo mpitatana ho an'ireo mpilalao sy teknisiany ao anivon'ity ekipa tompon-daka n'Analamanga ity. Anisan'izany ny nazahoan'izy ireo kiraro na tenisy fetina manao fanatanjahantena sy fetina mianjaika marika anaiky mialohan'ny netrehan'ny lalao iny teo ihany koa ny fanamiana isa-tsokajy mitovy ho an'ireto mpilalao sy teknisianina ireto ahafahany avaka ny fahatongavan'ny fiarabe mpitatitra n'ity ekipa ity, fiarabe izay nafarana avy any ivelany manokana mihitsy hoentina miatrika ity andro faran'ny poule des as ny THB Ligue des Champions ity. Tsara ny manamarika fa fiara tahaka an'ireny ny kluba vaventy any ivelany Paris Saint-Germain sy Real Madrid ireny no nafarany mpitatana ny ekipan'ny LGK plus mba hoentina miatrika ny fifaninanana izay ataony amin'ity fiadinan'ny tompon-daka ny Madagasikara ity sy amin'ny toyan'ny fifaninanana eo Analamanga na amin'ny fifaninanana nasionaly. Izao tolota izao moa no natao araky ny nolazain'ny mpitatana eo anivon'ny ekipan'ny LGK plus dia ho fampirisihana hatrany ny mpilalao sy ny teknisianina ao anatin'ity ekipa ity azahoana vokatra tsara amin'ny fifaninanana rehetra izay ataony.